fantatrao moa ny tantaran'ilay mpivavaka anankiray. Izy mpivavaka eritrereo tsara hoe zany aza olona mpivavaka, mbola zany ny zavatra anazo azy. Mainka fa raha tsy mivavaka, mainka fa raha olona mitoetra anatin'ny fitondran-tena adala, mitoetra anatin'ny fahotana, tsy vonona hibebaka, tsy vonona hiditra am-piangonana, tsy vonona hiova fo, tsy vonona hanompo an'Andriamanitra. Inona ny zavatra aseho zay no mpanao kiraro rahalahy io. Rehefa nanao kiraro izy de tonga ny fivoriana larobia zoma. De mbola variana manao kiraro ihany efa tonga ny fivoriana tokony andeha any am-piangonana hivavaka. Ary ity koa diso be le fiheverana hoe tsy tokony makany am-piangonana fa ao an-trano ihany mivavaka. Tsy hoe diso hoe za manakihana anao hoe na za mitona anao hoe tsy ara-baiboly, ara-baiboly le izy. Fa ilainao sady makany am-piangonana mivavaka, ilaina ihany koa ianao mikatotrano ao ianao maka fisaintsainanao mamaky ny tenan'Andriamanitra, mampahery ny tenanao. Zany hoe samy ilaina zany. Na ny makany am-piangonana, Hébreux 10:25 de mampisika fa za mafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanao sasao. Dika zany fa ilaina ny makany am-piangonana. Raha makany am-piangonana ngenao tavandralahy mandranitra tavandralahy. Ny fahitako anao any am-piangonana fotsiny de efa mampahery anahy raha ohatra ka ao anatin'ny ady. Ary ilaina ihany koa raha ohatra ka misy ny fotoana, ilaina ihany koa mitokana irery ianao mivavaka, mifady anina, mandinika ny soratra masina, misaintsaina ny tenan'Andriamanitra. Zany hoe samy ilaina zany e, izy roa reo. Na ianao mipetraka ao an-trano mivavaka mamaky tenan'Andriamanitra, misaintsaina ny tenan'Andriamanitra, na ianao makany am-piangonana. Tsy nakany am-piangonana ry rahalahy io, fa mijanona tao am-piasana. Aleoloha anao kiraro ihany aloha fa mbola ohatrany mbola be ny komandy. Aleoloha anao kiraro ihany fa manaraka raha angamba de makany am-piangonana mamonjy fivoriana. Inona moa izy ianao zavatra aseho? Tonga am'izay ary nahita fahitana, napahita ny tompo fahitana izy. De misy tady ny latsaka avy any an-danitra. Tady de ny fiangonana rehetrarehetra zany mpiara-mivavaka de samy naka an'le tady be de be De inona ianao zavatra aseho? Ny sasany zany le tena mitoetra, le tena mivavaka, de nentin'le tady niakatra. Fa io rahalahy io mba niezaka hiazona an'le tady izy de niakatra. Fa jereny efa lasa lavitra ny nanao fa niakatra fa izy de nikatso teo mpivombony teo. Inona ny antony? Satria nisy ny sitona azy tao ambanin'ny tongony tao. Mbola nisy faraingo koa zany tady ny sitona tao amin'ny tongony tao. Inon'ireo faraingo be de be reo le tady avy eo amin'ny kirarony mipetaka tamin'le kiraro be de be ny sitona azy hidina aty ambany. Tantara tena marina zany. Tsy angamo zany fa tantara tena marina. Raha mbola tsy manana an' Jesosy ianao, raha mbola tsy voasasa ny raha an' Jesosy ianao, ho tavely ianao amin'ny fotoan'andro anankiray. Raha ho avy eny amin'ny rahalanitra Jesosy, ho tavely ianao ry havana. Zany nge ny antony ivavahany e. Misy mantsy olona ry havana miteny ke tsy fantatra le zay mbola ny akoatrany e. Avelao tonga any ahitany zany fa mbola tsy fantatra zany fa foy ny fiainany, minana, misotro, miliba, maniany anao fafinaretana, vo impiry ho tanora, impiry iainy eto ambonin'ny tany mandalo ty ry havana. Tsy aleo ve mba mily? Tsy aleo ve mba tena hoe mily anao na de tsy nahita azy? Iza moa tsy mahalala fa misy anie zany Paris zany, misy anie zany France zany, misy anie zany any Amerika zany, misy anie zany any Chine zany, na de mbola tsy tany azy ianao miaino ahy io. Fa mily kosa ianao raha mijery ny globe, mijery ny globe terrestre na bola tany iny ianao, de mily ianao fa tena misy marina zany. Mijery ny produit avy any ianao avy any Chine de mily ianao tena misy raha zany any Chine zany. Ka ahoana ry ianao tsy mily fa misy ny lanitra, misy ny afo be? Ka ahoana moa raha ohatra ianao mahita olona latsahan'ny fanamasina, vangin'ny fanamasina, olona miova fo, novain'Andriamanitra ny fiainany, novain'herin'Andriamanitra ny fiainany, ahoana ianao tsy mily? Hoe tena misy anie zany any an-danitra zany, tena manova olona ny Andriamanitra, tena misy tokoa anie zany tena hoe fiainam-baovao amin'ny Kristy zany, tena misy anie zany famonjeny zany. Ahoana ry ianao tsy mily? Ry havana, aza mba ho isan'izay tsy mily, mba milaza marina aminao fa aza mba ho isan'izay tsy mily ianao, meteza ianao sasany ranon' Jesosy e. Rehefa nalatsa Jesosy 2 arivo taona lasa mahery 7 ambin'ny folo sy 4 arivo tsika zao efa lasa.
efa vita amin'ny fanavotana. Anjaranao sisany mandray famonjely iny raisina amin'ny finoana. Atsika manko ten'Andriamanitra ao amin'ny Petera voalohany eny toko voalohany andiny fasivy. Petera voalohany toko voalohany andiny fasivy. Mandray ny antony finoanareo dia ny famonjena ny fanahinareo. Tanao zany fa raisina sisa le famonjena. Ianao zany tsy mila isahirana tsy ahoana no ataoko mba ho voavonjy aho, fa mibebaka ianao dia miaika dia mandray le famonjena. Zavatra raisiny za zao raha misy vola ety am-pelantranako a dia omeko anao zany dia mandray fotsiny ianao. Fa tsy mbola andeha hikahako andray aiza ny entana vola, fa efa omenanao le izy atolotra anao a iny ny vola dia mandray ianao zany. Dia ohatra zany koa le famonjena sy fahasoavana. Le efa nomeny Jesosy ianao izy iny le famonjena. Tsy mila mikaroka intsony ianao fa fahasoavan'Andriamanitra omenanao maimaim-poana. Iny le famonjena, iny le fanavotana, iny le fanafara. Dia ny anjaranao zany dia mino mandray. Dikany hoe mino dia mandray. Raisinao le izy, raisinao ny ran'ny Jesosy. Rehefa voadimo ran'ny Jesosy ianao, misy famantarana manaraka anao rehefa. Tsy hoe akory hoe mino fotsiny ianao nefa ianao a tsisy ny inona mipoitra eo amin'ny fiainanao, tsy afaka ianao, mbola nitoetranao teo aloha ihany toetranao tsy tsy mbola afaka ianao ary mety ninonino foana ianao, fadisondalana amin'ny finoana no mety voarainao. Zay nefa tonga Jesosy miteny hoe tandremo amin'ny zavatra heninareo fa io toriteny heninao io raha diso faray ianao a dia finoana diso zany ao aminao, fadisondalana amin'ny finoana. Zay ny mahatonga an'ilay vakiny ten'Andriamanitra. Vakiny ten'Andriamanitra fa misy ry havana mampalahelo io. Fa tsy mba mitory an'izany hoe elo zany, tsy mba mitory an'izany hoe lanitra zany, tsy mba mitory an'izany hoe famelan-keliko zany, tsy mba mitory an'izany hoe asany rany Jesosy zany, tsy heninao ao zany, tsy mba mitory an'izany fehiviny Jesosy eny amin'ny raolanitra zany. Ho avy anie Jesosy, ho avy izy, akan'ireo efa azy dia mipetraka ary ny fanontaniana efa Jesosy venao.